amin'ny fifaliana feno sy maneho ny voninahitr'Andriamanitra no iarabanantsika rehetra mahatratra ity andro ity, izay natokany fiangonana sy ny sampana vehivavy kristianina eto amintsika, ankalazany ny isa-taona fa indrindraindrindra ny 520 taona ny orenany. Fotoana lehibe izany, fa lehibe indrindra ny fisaorantsika sy ny fankasitrantsika an'Andriamanitra no ny fitahiny ny fiangonana tamin'ny alalan'izany sampana velona eto amin'ny fiangonana izany. Koa dia miaraba antsika rehetra ary miaraba manokana ny sampana vehivavy kristianina eto amin'ny FPMA Toulouse, miaraba koa ireo vahiny izay tonga manotrona amin'izao fotoam-pankalazana izao. Ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mipetraka isika ry havana. Ho fanomboana izao fotoana izao dia ny sampana vehivavy kristianina no hanao ny hira izay fanevany raha teo ny fanampiny 730, koa mangataka anareo SVK na ny avety toerana na ny vahiny
hitsangana anao zany hira izany fanomboana ny fotoana. Miaraka mitsangana ny fiangonana. Ry havana malala ao amin'ny tompo dia mbola faly miarahaba-tsika amin'izao andro alahady maraina vaovao izao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana. Ny loha hevitra izay iopanan'ny fotoanantsika androany dia loha hevitra manokana izay nofidin'ny sampana vehivavy kristianina manao hoe manova sy manazava ny tontolo Jesosy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aoka isika araka-nandratra sy ankalaza ny tompontsika amin'ny famakiana ny salamo fa 420, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 dia aorianan'izay dia ho vetesintsika ny hira 7 ho fiderana azy. An Jehovah ny tany rehetra, izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza no niakatra ny tendrombohitra Jehovah, ary iza no hitetro amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy no an'ny lainga, ny amianina mitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena.
Ary manome voninahitra ny anaranao izay ankehitriny noho ny alehiben'ny famindramponao taminay tsirairay avy izay avaozinao isamaraina ao anay. Endre ny fitahianao anay ka velonay natrapamonjena izay afaka manandratra ny anaranao masina ary koa midiranao amin'ny alalan'izao fitompo vavahanay izao. Tompo, misaotra anao fa eto avoanay ianao, manatrika anay ianao ary tsy misy alamaina eto izay raha tsy efa nandray ny anjaratsara sy fampahirezana avy aminao. Omeo anay ny fanavaozam-panavy any ambony mba hitombonay amin'ny fanarahana anao. Misaotra anao koa izao ino izao fa 5 taona ny sampana vehivavy kristianina izao. Ianao tompo no nampijoro anay toy izao ary mbola ampaharitra sy ampiroborobo izany sampana izany ianao ho voninahitry ny anaran'indray sy ny zanaka ny fanamasina. Ankininay feno eo ampelantananao izao fotoana izao, ho feno ny fahamasinanao ka izay rehetra tsy avy aminao dia ampangininao tompo. Amin'ny anaratsoanao no anandratanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Enoy ampanajana ary avana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izay tia ny velomantsika sy arahintsika amin'ny fankatoavana azy. Fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako ka dia ary izao rehetra izao Jehova. Nefa izao no olona hotsinjoviko dia izay malahelo sy toritory fanahy sady mangovotra noho ny teniko. Koa miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo kosa aho. Eo amperitreritana izany teny izany dia ho ataontsika ny rehefa voatondro. Ray masinao, manantona anao izay satria no toa mifanahinao mba handin-tena. Ny fanahinao manko no mampianky anay fa mpanota izay. Aza velanao irimbelona amin'ny fahatsaranteny izay fa mba hayanetri-tena ka hahitsotra ny fahatsoanay. Koa manantona anao izay mitondro eo aminao ny tsy fahametezanay. Manao anao hoe tomboko izay nefa indrisy tompo Andriamankafa no tomponay sy nekenay ary narahanay teo amin'ny fiainanay. Nanao voady teo anatrehanao izay nefa indrisy tompo
fa tsy notanterahinay akory izany, fa ny nataonay ihany nataonay, ka tsy nivokatry ny fanahy no ny ainanay, fa nivokatry ny nofo. Mahatsiaro menatra sy mangay tokoa izay noho izany, fa rendrika tao anatin'ny fahotana. Vonjeo izay Jesosy, sasao madio izay ho afa-keloka, ary diovy izay ho afa-pahotana. Taminao dia taminao ihany no nanontanay, koa mifona aminao izay vonoa ny elokay, ary avozy ny fo vatonay ho tonga fo nofo. Misaotra anao anivy izay fa tena tia ny mpanota tokoa ianao, ary tsy misy tianao very izay na idiray akory aza. Miaraka ny fiangonana. Rirainay be famindrampo, mitalao aminao izay mamela ny elokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao madio izay ho afa-keloka, ary avozy ny fanahinay mba ho vonoka ny mpanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Ho antsika izay mibebaka marina tamin'ny fony tokoa ary, dia raiso am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra ao antsika milaza ny haben'ny famindram-pony. Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Mipetraka amin'ny fiangonana.
tonga eo amin'ny fotoana andrinesina ny ten'Andriamanitra isika izao ry havana, koa ataontsika ny rehefa voatondro ary mandritra izany miakatra etỳ anoloana ireo tompona anjara amin'ny vavaka sy ny vakiteny. Jesosy io misaotra anao izay fa mbola nomenao fotoana androany hizara ny teny iaino ny teninao noho ny famindraponao na tonga zao. Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Indreto izay mangataka rotsany fanahy masinao tsirairay aby isan'ny mbatan'olona. Izay rehetra hizara ny teny, fenoa ny herinao sy ny teninao ao anatiny. Ary izay rehetra iaino ny teninao koa, meo azy ireo ny fofeno fitiavana, fofeno fahendrena handray ny teninao, hoentina amin'ny fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. So isika dia hiara-maky ny soratra masina ao amin'ny boky ny Exodosy. Exodosy toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Exodosy toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Mosesy niandry ny ondry amanosy Ary Mosesy niandry ny ondry amanosy ny Jetro rafozany, mpisorona tao Midiana, dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka nankany Horeba, tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin Jehova niseho taminy teo anaty lelafo teo amin'ny roimemy anankiray, dia nijery izy ka indro nirehitra-afo ny roimemy kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, ivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io, afantarako izay tsy ahalevonany roimemy. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izaho izy, dia niantso azy tao afovoany roimemy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, dia hoy izy, inty aho. Ary hoy izy, aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io hijanonanao io. Dia hoy koa izy, izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Dia nisarotava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehova,
Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony, dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita, sy ny Etita, sy ny Amorita, sy ny Perizita, sy ny Ivita, ary ny Jebosita. Ary ankehitriny, indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mby aty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egiptiana azy. Koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao, hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa ao no ankany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy, ombanao tokoa aho, ary izao ny famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ny tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho, ka manao aminy hoe Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary anao amiko hoe kosa izy, iza moa no anarany, dia ahoana no havaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izaho izay hatrizay ka ho mandrakizay. Ary hoy koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Ary hoy koa Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, Jehovah Andriamanitry ny razanareo, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Izany no anarako mandrakizay, ary izany no atsiarovana ahy hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Izantsika ny famatinany teny ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko 7, andininy 15, 17 azafady, ary toizantsika amin'ny toko 4, andininy 1. Filipianina toko 7, andininy 17 ary toko 4, andininy 1. Ry rahalahy, aoka samy anahaka ahy ianareo, ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Ary amin'izany, ry rahalahy, sady malalako ny mahamaninay, fifaliako ny satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Amen. Amin'ny famaranana ny vaky-teny izay atao eo am-pitsanganana dia ho hitantsika izany ao amin'ny Luka toko 5. Luka toko 5, andininy 19 ka hatrany amin'ny 9:30. Rehefa hita izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Niovan'i Jesosy tare teo amin'ny tendrombohitra, ary rehefa tokony ho avaloana tao aorianan'izany teny izany dia nitondra amin'ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy, ka niakatra teo an-tendrombohitra hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny toetry ny tarehany, ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady nanelatrelatra. Ary indreo nisy roalahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Elia izay niseho tambonahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any Jerosalema. Ary efa navesatry ny tory ny mason'i Petera ary ny namany, nefa nahary tory ihany izy, dia nahita ny voninahitry Jesosy izy roalahy izay teo aminy. Ary tamin'ny nisarahan'izy roalahy taminy dia io Petera tamin'i Jesosy, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika,
ary ao ka izahay anao tranolay telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'ny Mosesy ary ny anankiray ho an'ny Elia, nefa tsy fantany izay nolazaina. Ary raha mbola niteny izany izy dia nisy rahona niseho nanarona azy ireo, ary raha niditra tao anatin'ny rahona ireo dia raiky tahotra ny mpianatra telo lahy. Ary nisy feo avy tany amin'ny rahona nanao hoe, ity ny zanako voafitoko, izy no henoy. Ary rehefa nitsahatra ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'ny olona na dia ray kory aza tamin'izany andro izany ny amin'izay zavatra niseho, zavatra efa hitany. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola amin'ny fofeno fifaliana ry havana no hiarabana antsika mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FPMA Toulouse. Faly miaraba manokana koa ny zanaka, ny zandry, zoky, rahavavy malala rehetra eto amin'ny sampana vehivavy kristianina mankalaza ny 520 taona ny orenany. Dia ho sampana velona mandrakariva eto anivon'ny fiangonana ny ianareo, azoto amin'ny asa fitoriana ny filazantsara sy ny asa mpanompoana rehetra ho fampandrosoana izao fiangonan'Andriamanitra izao, ho voninahitry ny tompontsika. Dia tononona amintsika tsirairay avokoa ry havana ny fahasoavana sy ny famondram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Amen. Ivavaka isika. Tompo dia mbola fifaliana tokoa ny mbola iaonanay ankehitriny, ary fifaliana koa ny mbola andraisany mpanomponao hitondrany ny afatra avy aminao. Tompo, misaotra fahianao nefa ny alolalana, ny fanahinao masina nefa ny alolalana ao amponiny tsirairay avy. Aizany tsirairay avy mandray,
mirakitra izay teny tsara avy aminao, dia misaotra tompo amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny teny faneva no fidinareo sampana vehivavy kristianina amin'izao fankalazana ny 2020 taona izao dia ny hoe ny fitiavana ny mpahary sy ny zavaboary araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Genesis 2:5-10. Ary dia lohahevitra 3 no nasongadina tamin'izany, ka ny arantsika nandinika omaly dia ny mpahary sy ny zavaboary ary ny olona araka ny soratra masina, ny fifandraisana eo amin'ny olona sy ny zavaboary, ary ny olombelona sy ny zavaboary ary ny angovo. Koa dia misaotra ny tompo tokoa isika fa vita soamantsara izany fotoana izany, ho voninahitry ny tompontsika. Ny lohahevitra anompanantsika izao toriteny izao dia arak'izay efa nambara teo am-piandohana teo hoe manova sy manazava ny tontolo Jesosy tompo. Nefa dia ny filazantsara araka ny lieu 5 ny vakina tamintsika teo, mikasika ny niovan'i Jesosy tompo tare tao an-tendrombohitra no iangantsika amin'ny fanazavana. Marina aloha fa ilioka no manambara mazava ny afatra lehibe entin'ny filazantsara nosoratany, dia ny famonjena izay misokatra ho an'izao tontolo izao. Hitantsika izany tamin'ny fideran'ny anjely tamin'ny andro nahaterahan'ny tompo, voninahitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahana. Tsy voafaritra hoe izavo ireo olona ireo fa misokatra ho an'izao tontolo izao. Ary dia toizany ao amin'ny 5:30 hoe dia fahazavana ahazava ny firenena. Ary dia ao amin'ny 7:30 manao hoe ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Misokatra ho an'izao tontolo izao ny famonjena, ary ny fahazavana dia ho an'ny firenena rehetra eo amin'izao tontolo izao. Ary ny nofo rehetra ao eto amin'izao tontolo izao ahita izany famonjen'Andriamanitra izany. Fanamariana faharoa dia marina fa herinandro ny alohan'ny nitrangana izao fivoantarehan'i Jesosy tompo izao no nanaovan'ny apôstôly Petera fanambaram-pinoana lehibe. Rehefa napetraka Jesosy teo amin'ny mpianatra ny fanontaniana mikasika izay heveran'ny olona azy, dia hoy ny navalin'i Petera, ny Kristin'Andriamanitra. Manambara fa Jesosy no lay Mesia, ny rahin'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao. Jesosy no lay voatondro ho mpanafaka sy mpamonjy izao tontolo izao. Ary Jesosy no voalaza manavao, manova izao tontolo izao. Eto amin'izao filazantsara ny lioka izao, sady perikopantsika androany koa moa, dia voalaza fa ny fitim-pianatra Jesosy. Petera sy Jaona ary Jakoba hiakatra hiaraka aminy tao an-tendrombohitra hitokana hivavaka. Tsy zava-miafina intsony izany fa fomban'i Jesosy ny mitokana ao an-tendrombohitra, miataka ny vahoaka, hivavaka, hanavao hery sy fiombonana mandrakariva amin'ny rainy. Ary dia efa fantatry ny mpianatra koa izany, fa ny fanontaniana dia nahoana izy telo lahy irery. Tsy misy fanazavana mikasika izany ry havana, fa ny azo antoka dia tompon'andraikitra sy tompon'antoka tanteraka amin'ny antony sy ny safidiny ny tompo. Izy ny tompo mpanjaka ny mpanjaka. Tsy mila manazavana manamarina izay ataony amin'ny olona izy,
safidiny izany. Teo am-pivavahana nefa noindro ny ova-tareny tompo, ny fitafiany tonga fotsy na ny elatrelatra. Teo am-pivavahana koa nefa dia navesatry ny torimasony izy telo lahy. Nefa na dia navesatra toy izany aza, dia indro mbola nahita ny voninahitry ny tompo. Mosesely hoy ny voasoratra, ny seho tambonahitra, ny laza ny fialan'ny tompo, ny fijaliany, araka ny voasoratra hoe ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny olona sy ny lohan'ny mpisorona mba mpanora-dalàna sady vonony, ary rehefa afaka antelona dia hitsangana indray izy. Na nelatrelatra, nanaitra, kanefa aorian'izany misy afatra fijaliana. Fanamariana izay Mosesy izay rentsika tamin'ny vaky teny teo, nisehon'Andriamanitra taminy fony izy niandrondry amin'ny ondry amanosiny Jethro rafozany, nahita lay romeminy rehetra nefa tsy levona. Andriamanitra no niantso azy tamin'ny anarany ka naniraka azy hanafaka ny olony, zanak'Israely tany Egypta. Tsy mahagaga ry havana raha efa tafiditra ao amin'izao toeram-boninahitra izao Mosesy, noho ny fiombonany sy ny fiaran-dalany tamin'ny tompo, na tanteraka izany asam-panafahana rasain'Andriamanitra ho tanterahany izany. Eliko ilay mpaminany nandresy ny mpaminany ny bala tao an-tendrombohitry Karmela, voarakitra ao amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany 7:20, niarany ahitany sy mosary ny mponina tao Samaria tamin'izany. Eli ilay nirain'Andriamanitra iseho tamin'ny aba-mpanjaka satria andatsaka ranorana izy. Tsarotsika tsara ny fanambina taony Eli nanoloana ireo mpaminany ny bala, dia ny andorony ny Andriamanitra ny tsirairay avy ny fanatitra. Tsy misy mampiasa afo fa ny Andriamanitra ny tsirairay no antsoiny amaly vavaka azy. Nazava ho azy fa resy ny mpaminany ny bala. Tsy nisy afo nandoro ny fanatitra izy ireo, dia niantso ny anaran'i Jehovah Eli, ka dia nirotsaka ny afo, nandoro ny fanatitra, namaly vavaka azy Jehovah tompony. Tsy mahagaga raha efa eo amin'izao toeram-boninahitra izao Eli. Mosesy sy Eli tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy ny ministeran'izy ireo, dia ny lalàna sy ny mpaminany, araka ny voasoratra hoe, fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jaona 1:7. Samy niatrika ady sy fitsapana mahamay na Mosesy na Eli, fa efa ao amin'ny toeram-boninahitra izy ireo. Hita eto amin'ity tantara ny fivantarean'i Jesosy tompo ity. Petera sy Jaona ary Jakoba koa mbola ety an-tany mpiadiana fa efa nahita izany voninahitry ny tompo izany. Jesosy Kristy hoy ny voasoratra teo, ny fitafiany tonga fotsy na ny elatrelatra, zanaka mitafy voninahitra, tandindo ny lay ho avy, dia ny amin'ny fandreseny ny fahafatesana sy ny fitsanganany amin'ny maty, mitafy ny tsy fahalovana. Koa dia mampahery antsika sahady izany ry havana. Mampahery antsika ny mahalala fa ireo izay natokony tompo hatramin'ny farany, niara-niaritra ny fijaliana niaraka tamin'ny tompo, isika tsirairay avy koa tafiditra ao anatin'izany, maraha-manaiky izany, dia jereo fa hiara manam-boninahitra aminy koa isika.
hitafy voninahitra isika. Ity tenantsika mitafy tsy fahalovanay mety loha ity tenantsika mitafy ny fahafatesana mety maty ity, dia hitafy ny tsy fahalovana, hitafy ny tsy fahafatesana, ary dia hiditra ao amin'izany voninahitra izany. Mampahery antsika ny mahafantatra, ny mampatsiahy izany ankehitriny. Efa ao amin'ny voninahiny tanteraka ny tompontsika. Izay rehetra nantsony, nanaiky azy, manaiky anjakany, manaiky irany, manaiky mpianany, dia omeny heriko tafiny ilay fanahy masina. To ilay roy memy tsy nety levina, fa niasa mandory ny fakaratsy, nefa koa manafana sy mampahery. Isika koa manoloana izay mety lalan-tsarotra na ady sy fitsapana amin'izany asam-panirahana, asam-panompona izany, dia tsarovy fa tahaka ny Mosesy nahita ilay romeny tsy mety mafy, dia toy izany ilay asan'ny fanahy masina ao anatintsika, miazona sy mampahery antsika, tsy mety maty. Ary dia satria koa resaka voariny nataontsika nanomboka omaly, mbola tian'ny tompo mandrakariva koa ny mamonjy ny voahariny ao anatin'izany isika olombelona, dia izany no manamarina ny hoe manova sy manazava ny tontolo Jesosy tompo. Manova midika fa izay meloka dia ovaina ahitsy, soloina izay simba, ary dia ampahirezina koa nefa mba ampaharitra amin'izany fanovana izany izay voova. Ny manazava dia mitsilo izay ratsy mikiky sy manimba ka mandrava, mandrodana izany asa ratsy izany. Izany no asan'ny fahazavana. Mampiariary ny asan'ny maizina, mampiariary ny asan'ny ratsy mba hanameloka azy, ary ombany ny asa fanarenana koa anefa izany. Jesosy tompo ao amin'ny voninahiny manova sy manazava ny tontolo, ka dia manome toky sy manome fampanantenana ho an'izay rehetra manaradia azy koa amin'izany, ho an'izay rehetra miasa sy manolo-tena amin'izany, araka ny voasoratra hoe: indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao. Jesosy tompo ao amin'ny voninahiny manova, manazava ny tontolo ka manambara ny tenany mihitsy no ambarany ho fahazavana izao tontolo izao, ka izay manaraka azy tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana fahazavanaina. Toko-pandresena izany ry havana ho an'izay manapa-kevitra sady andeha amin'ny mazava. Ary raha ny resaka momba ny voary isika omaly, dia andeha amin'ny mazava amin'ny lafim-piainana rehetra, mazava eo amin'ny fitantanan-karena, mazava eo amin'ny fifampitondrana, mazava eo amin'ny fifandraisana. Jesosy tompo ao amin'ny voninahiny manova ary manavao koa, ka misintona ny saina ny foa mampanantsika tsirairay avy, andiny-tena, hevitra, ny fifandraisan'ny olona samy olona, ary ny fifandraisan'ny olona amin'ny zavaboary, dia ilay zavaboary nambara tamintsika fa mijaly, araka ny voasoratra hoe: izao zavaboary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Jesosy tompo ao amin'ny voninahiny manova
manazava ny fon'ny olona. Ilay fo mamitaka ho ny tenin'Andriamanitra, fo mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ary dia Jehova tompo irery ihany, ilay mpandinika ny fo sy mamantatra ny vo, izy irery ihany no mahay manova izany, izy irery ihany no mahay manarina izany, ary izy irery ihany koa no afaka manasitrana izany. Jesosy tompo ao amin'ny voninahiny manova, manazava, ka manome fo vaovao sy fanahy vaovao. Afaka manala ny fo vato izy ka manome fo nofo ho an'ny olona rehetra. Ary izay rehetra mandray izany fo nofo izany, dia ny vo no ahafantarana azy. Izay vo mitondra ny voan'ny fibebahana, izay fo mitondra ny vokatry ny fanahy. Isika rehetra samy afaka ny teny hoe efa kristianina, efa mahery sy matanjaka, efa mavitrika amin'ny asa-panompoana. Fa tandremo ry havana, sao miataka amin'ilay essentiel, le ambony indrindra isika, ilay fiombonana amin'ny tompo. Jesosy tompo ao amin'ny voninahiny, izay manome fo vaovao, fanahy vaovao izay, no mampahery antsika koa hitahiry izany amin'ny fiombonana tanteraka amin'ny firaisana aminy, tahaka ny Jesosy izay mandeha mitokana mandrakariva hivavaka, dia asainako isika hitokana mandrakariva hivavaka. Marina fa tsy hiakatra ny tendrombohitra, fa araka ny teny soratra masina hoe midira ao amin'ny efitranonao mangingina. Mahay mampangina ny fo manoloana ny tabatabany izao tontolo izao, ary mahay mandray ampilaminana sy amparetretena koa izay afafin'ny tompo aminao. Jesosy tompo ao amin'ny voninahiny manova sy manazava, ary amafisy ny mpanao salamo hoe manavao ny tarehiny tany ianao. Andriamanitra manavao ny tarehiny tany. Koa izany indrindra no mbola ilofosan'ny mpino anaja ny voahary, satria fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany voahary izany. Ary izany koa no mbola ilofosany ny antsoina hoe écologie verte, l'église verte, fiombonan'ny kristianina, fiangonana kristianina. Ary dia lohahevitra ny faneva amin'ity taona ity, dia mikasika amin'ny hoe enoy ny zavaboary. Écoutons la voix de la création. Mialohan'ny hiainonany voahary anefa, dia tsaroa fa isika samy isika aloha no mianatra miaino. Isika samy isika no mampiatra aloha izay zavatra efa nampianarina antsika, izay zavatra efa nomena antsika. Rehefoana hoe efa hainay izany pastera, efa fanaonay izany, fa marina tokoa fa tsy adinonay indraindray. Izay efa haitsika izay. Ka raha miantso amin'izao taona izao ny faneva hoe miaino ny feon'ny zavaboary, dia isika tsirairay avy tafiditra ao anatin'izany. Mahay mifampiaino ve isika? Mahay miaino ve isika? Mahay mifampiaino ve isika manomboka ao an-tokantrano ao?
mahay mifampiaino ve isika eto anivon'ny fiangonana eo amin'ny samisampana, ary mahay mampianatra marina izay zavatra nampianarina antsika ve isika ary manaja sy mifanaja amin'izany. Mariky ny fahaizana miaino avokoa izany. Mahay misaotra sy mankasitraka ve isika? Fahaizana miaino koa izany. Ny olona tsy mahay miaino tsy mba mahay misaotra, tsy fantany tsy eny ny akory aza izay tokony hisaorana. Kina moa ny saotra ataony eo? Miantefa amintsika kristianina izany teny izany aloha. Vao amin'ny mpitondra antsika, amin'ny mpiara-monina amintsika. Isika aloha no miaina izany voalohany indrindra. Isika aloha no mitory izany voalohany amin'ny tenantsika sy amin'ny ankohonana eo anivon'ny fiangonana. Ary ny marika izay raisin'izany faneva izany, mifandray amin'izany faneva izany, dia ilay roimemy mivakina tamintsika tao amin'ny bokin'ny Eksodosy teo. Ny roimemy no marika. Satria hoy ny fanazavana, ilay roimemy dia nirehitra fa tsy netilevina fa nazava. Fa atao ny fampiarana ny antsika roimemy mety levina, roimemy mandoro manimba ny tontolo iainana. Fa ny roimemy izay nambara nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia ilay roimemy manazava, ilay roimemy maneho fiainana, ny afo manome fiainana, dia tahaka ny afo ny fanahy masina izany ry havana. Ilay fanahy masina miasa ao am-pon'ny mino, manazava azy raha toa mandeha ao amin'ny maizina izy. Ilay roimemy fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino no toy ny andry afo amin'ny atoandro ary andry afo andraona amin'ny atoandro ary andry afo amin'ny alina. Fanahy masina mampahery io roimemy io. Aoka izany no sary hijanona amintsika amin'izao maraina izao. Jesosy Kristy ilay mitafy voninahitra ary ilay fanahy masina mikolokolo izany, haharitra amin'izany. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, tahaka ny Mosesy izay tsy mora ny fiainany. Vao teraka dia fa nitandondoza. Nefa izany lehilahy izany no fidian'Andriamanitra. Hitondra ny zanany hiala amin'ny tany fanandevozana ho amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Tadidio fa isika tsirairay avy izao toerana tontolo lalovantsika izao, dia toy ny tany ay, mafy, ary miamafy mandrakariva. Satria any amparany ihany no voasoratra miaratsy, tsy miatsara fa miaratsy izao tontolo izao. Fa ny mpino kristiana izay mitondra izany roimemy, fanahy masina mirehitra, manazava izany, dia mpino koa manazava ny tontolo iainany. Aoka ry havana, tsy ho faty ilay roimemy ao am-pontsika. Aoka tsy ho faty ny roimemy izay mikolokolo manazava izao fiangonantsika izao. Isika tsirairay avy no tompon'andraikitra amin'izany. Manova, manazava ny tompo, efa nanova ny fontsika izy, efa nanangana antsika ho zanaka izy, ary raha mbola nisy tsy tafiditra ao anatin'izany dia fotoana anoran-tena ho an'ny tompo izao, idirana amin'izany maha zanak'Andriamanitra izany, mba andraisantsika ilay roimemy, ilay fanahy masina, manazava, ary mba ampatonga antsika tsy ho roimemy andoro eto amin'ity tontolo ity, ny mpandoro tanety, fa mba ho roimemy andoro ny ratsy, ny asan'ny devoly, ny asa ratsy rehetra izay manapotika
ny fisainana ratsy rehetra izay mandrava, ny toetra ratsy rehetra izay mampalahelo an'Andriamanitra, izany aok'izay romemy izay no tazontsika ho sary enditsika mivoaka izao tranon'Andriamanitra izao, ary amakivaky itsika indray ny herinandro vaovao. Jesosy Kristy efa ao amin'ny toeram-boninahiny no efa mbola mivavaka ao antsika koa, mifona ao antsika koa, ahatanterantsika izany. Jesosy Kristy efa ao amin'ny toeram-boninahiny no mbola manaiky koa anavao antsika mandrakariva, anazava antsika mandrakariva, ary anolotra antsika mandrakariva ny fanahin'ny masina. Ho vatsy, ho andriafo, androraona eo amin'ny fiainantsika. Hitsangana andray ny tsodrano avy aminy. Ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo, ny fahazavan'ny fanahy masina, hitoetra eo aminareo tsirairay avy, ho voninahiny ny fiainanareo tsirairay avy. Amen. Petraka ny fiangonana.
eo am-pitsanganana no anambarantsika ny fanekempinoana izay resantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsi-to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjine, nijarana napaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, madika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavan'Andriamanitra raitsi-to, avy any eo ivy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina amin'ny eran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Sao dia tonga amin'ny fotoanan'ny filazan-draharatsika ry havana, ko mangataka ny tompon'anjara tanteraka izany. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPMA Toulouse dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ary ny azo ambara amintsika anio. Vaovao avy amin'ny nasionaly, fiofanana SAP KNPL. Mampatsiahy antsika ny fiofanana SAP KNPL ny FPMA arahina amin'ny phone call isaky ny alarobia amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora alina. Misy ny fandikan-teny amin'ny teny frantsay. Casque ni cœur uni, Avignon 2022. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Gloire à Dieu, l'inscription au cœur uni est toujours ouverte. Cette année, il se tiendra du 26 au 29 mai 2022 à Avignon. Que vous soyez choriste ou non, adulte ou enfant, l'événement est ouvert à tous. Pour vous inscrire, contactez le bureau FNM. Mais attention, les places sont limitées. Nous vous attendons nombreux et soyez bénis. Vavao amin'ny faritany, avy amin'ny faritany Dimanche. Zekabe Fatsan. Amin'ny fofeny fifaliana no anasanantsika rehetra hanatrika ny Zekabe any Fatsan ny asabotsy 3 aprily sy ny Alahady voalohany volana May any Clermont-Ferrand. Ny lohahevitra dia nahazo maimaim-pony ianareo koa manomeza maimaim-pona. Ny sarany dia 40 € ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 12 taona ary 50 € ho an'ny 12 taona no miakatra. Marina fa mihoatra an'io ny tena sarandazy fa noraisin'ny faritany daholo izay mihoatra mba hanentanana antsika anatrika izany. Misokatra zany ny fisoratana anarana ary mifarana ny alatsinainy 4 aprily. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo. Nahazo taratasy fisaorana 2 isika, voalohany Daniel Andremololona sy ny zanaka manjafy ny ary ny fianakaviana manontolo. Ny misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavana sy ny fihitahiny azy lalandava ary maneho fisaorana raha impitiavana feno. Anareo mpiara-mivavaka rehetra, pastera, ny komity sy ireo tapaka sy namana izay namangy sy nankahery tany an-tokantrano raha vao tafaverina teto Toulouse izy. Ary ny fiangonana manontolo izay nitondra anazy ambavaka sy nampitraka tamin'ny namozany indray tapo taminy. Andriamanitra manakaripasoavana ny amalifitsy anareo, mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Nunes Almerindo, Rolge Joachim sy ny zanany, Monsieur Rakoto son fidéliche Sorensen mivady, Ratiry Arvelo Samuel mivady, dia maneho etona ny fisaorana feno niavana tapaka namana mpiara-mivavaka katolika, protestante, évangélika Toulouse, ny malagasy mpiray-tandrazana izay nidododo sy nanotrina ary nampioina azy tamin'ny namozany ava-malalany Rahalnosy Nunes Lantoniaina. Enikalaja enombonahitra ny velona ary tsara levenana ny maty. Andriamanitra loharano pasoavana ny amalifitsy anareo. Mankasitraka indrindra tompoko. Famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana ry amin'ny andro sotina sy Brigitte izay namony reniny sy ny fianakaviana Ravelonjato, Juliana sy Miora izay namony rainy dia ho tanterahina anio. Marina fa ny fianakaviana Ravelonjato dia nametraka fararakitra 100 €. Ny famangina ny fianakaviana Ramamontso Etry sy any Malala izay namony rainy sy ny fianakaviana Mandiny Jocelyn sy Sylvia izay namony reniny dia ho tanterahina amin'ny Alahady 17 Martsa. Vaovao avy amin'ny sampana atombokontsika
avy amin'ny feony mazava mikasika ny vokatra Pasque. 1 Corinthiens 16-14, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Après ces 2 années sans vukadja culinaire, la chorale Feune Mazave est heureuse de vous annoncer que le vukadja de Pâques reprend. Il y aura du côté salé des empanadas vendues par lot de 5 pour un montant de 10 €. Poulet champignons, thon poireau, viande hachée. Et du côté sucré, des couronnes vendues au prix unitaire de 10 €, pommes spéculoos, pommes marron et banoffee. Les commandes sont récupérables lors du culte de Pâques ou du dimanche suivant. Il y aura un stand à la sortie de l'église pour prendre les commandes ou pour plus d'informations. Marina fa niantongo pirako dia anatanteraka retraite na fistana amin'ny asabotsy ho avy zao 8 Martsa any amin'ny abbaye Sainte Marie du Désert. Vaovao avy amin'ny sampana Tily. Ny fionamben'ny Tily 2022 na rencontre nationale de Tily dia ataony asabotsy 13 aprily amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny Alahady 14 aprily amin'ny rora atoandro any amin'ny hameau de Becourt any Verrières. Mikatona ny 2 aprily ny fisoratana anarana amin'ny roy misoratra. Ny sarandazy dia 25 € ho an'ny rehetra ary 15 € ho an'ny mpiandraikitra. Ho an'ireo ray aman-dreny tsy afaka ny atory anaty tente dia 13,50 € ny dortoir ka mila aloha miaraka amin'ny sarandasy izany. Voafetra nefa nisan'ny fandriana misy. Marina fa tsisy fandoavana sarandasy intsony eny an-toerana. Lisitry ny fitaovana ilaina dia azo antanina any amin'ny mpiandraikitra. Ny sampana Tily dia anatanteraka fivoriam-be ny Alahady 20 Martsa ny tokantranon'ny filohan'ny sampana Norora Samuely atomboka amin'ny sakafo agape izany amin'ny 12 sasany ary ny fivoriana dia atomboka amin'ny 2 tolakandro. Ko antsona ny fianakaviam-ben'ny Tily sy izay rehetra maniry anoana sy ampandroso ny fiainan'ny sampana anatrika izany. Vaovao farany avy amin'ny Tily, izy koa ny lasim-pivondronana izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tanterao ny fanomponao. Ataony 9 sy 17 Martsa any Sainte Gabelle. Ny fiangana dia ny asabotsy 9 Martsa amin'ny 7 sasany eo amin'ny métro Ramonville ary ny fiverenana dia ny Alahady 17 Martsa amin'ny 4 sy 5 miangana toerany. Sarandasy dia 15 € isan'olona. Mifandray amin'ny ray aman-dreny sy ny zazabe azy na ny mpiandraikitra ampitana ireo fitaovam-pilasiana manantena antsika rehetra aza misalasala mifandray amin'ny birao ny sampana Tily amin'ireo antony ireo. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Misaotra ny tompo fa noho ny fahasoavany sy ny famindrampoany dia miverina en présentiel ny alim-pifoazana iarahana amin'ny fiangonana. Koa fifaliana ho an'ny sampana ny manasa antsika rehetra anatrika ny fitombavaka amin'ny asabotsy 20 Martsa izao amin'ny 7 eto amin'ny Vieux Temple, hoy ny birao ny safify. Vaovao avy amin'ny sampana lela kristianina. Toy ny fanaon'ny sampana lela kristianina ao anatin'ny fankalazana ny isan-taonany dia misy ny jobily mariazy ka manasa ny mpivady rehetra na hatratra 10, 10, 12 sy ny sisa taona mariazy. Izy ireo mba hisoratra anarana etsy ampiravana isaky ny Alahady. Izy fiarabana azy eo mantsy ny Alahady 7 izay isan-taonan'ny sampana. Koa aza misalasala manantona ny mpiandraikitra SLK hoy ny birao. Vaovao avy amin'ny trano fiangonana vaovao roa. Voalohany, antsona ny fiangonana iombona amin'ny fitombavaka ny trano fiangonana ny asabotsy 7 Martsa amin'ny 10 maraina ato amin'ny Vieux Temple. Ny loha hevitra amin'ity volana ity dia arak'izay hita amin'ny Salamo fa 400 ny andiny 420 manao hoe endreny ny hamaroa ny asanao Jehovah fa endrena ny nanaovanao azy rehetra enika ny zavatra rehetra nataonao ny tany. Fotoana hiderantsika an'Andriamanitra amin'io hitondrany eo aminy ny tetika asa trano fiangonana fa fotoana ihany koa ifampizarantsika izay soa nataon'Andriamanitra tamin'ny tsirairay na koa ifampaherezana amin'ny alalan'ny teniny sy ny vavaka koa tongava maro. Vaovao faharoa, misy koa ny stady trano fiangonana isan-Alahady mialoha sy ao aorianan'ny fanompoam-bivavahana. Ny ekipa dia faly mandray anao izay tery ampanaty hanoana ny tetika asa trano fiangonana amin'ny lafiny isan-karazany toy ny fandraisana anjara ny fanatratrarana ny apport 300 000 € izay hotratrarina mandritra ny rotaona amin'ny alalan'ny tonom-bola na don ponctuel na permanent. Koa ndeha hitsangana sy hanangana. Nehemia toko voalohany ny andiny fahavalo. Vaovao avy amin'ny vondronasa sosialy. Efa nahazo maimaim-pony ianareo koa manomeza maimaim-pona. Miverina indray ny fanangonana PPN,
produit de première nécessité zany ho fanampianareo mpianatra eto amin'ny fiangonantsika toy ny vary, siramamy sy ny sisa. Araka izany dia izy bakapetraka etsy aoriana isaky ny alahady koa manentana antsika hanome izay fotsika ho azy ireo. Maneho ny fisaorana sahady antsika rehetra. Fanateram-bokatra 2024 tanterahina amin'ny alahady 3 aprily izao ny fanateram-bokatra voalohany amin'ity taona ity. Koa miantso atsika zanaka ny fiangonana mba hiombona amin'ny fanimpom-pivavahana izay irahana fandraisana fanasan'ny tompo sy ny fanateram-bokatra. Koa samy mitondra eo anatrehan'Andriamanitra izay natokantsika ho azy avy araka ny teny manao hoe samy manokana ho amin'ny avy rakitra na amin'inona na amin'inona anambinana azy. Koa alahoery ry FPMA Toulouse andeha asehontsika amin'ny fiombonana ery sy finoana ny fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana azontsika avy aminy. Izy valopy zaraina amin'ny fotoana io anatanterahana ny vokatra fa azo natao ihany koa ny manao izany amin'ny alalan'ny virement na paiement eloaso. Asiana libellé hoe vokatra. Ny teny anorenana izany dia manao hoe koa amin'izany dia miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amin'ny anaram-pitandrina sy ny komitin'ny FPMA Toulouse. Culte franco-malgache ho fanamafisana ny firaisana amin'ny église réformée de Toulouse izay miampetrano antsika dia isy ny culte franco-malgache amin'ny alahadiriny anio roapolo Martsa amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny temple du Salin. Manentana antsika ho tonga maro ho fijoroana vavolombelona amin'ny fiangonana rahavavy. Fiantsona ny mpandray fanasan'ny tompo miantso ny mpandray rehetra ho tonga amin'ny alahady 7 Martsa fa isy raha manokana ho dinihana mikasika ny fanambarana mazava amin'ny antom-pisian'ny ESPMA na ny entraide et solidarité. Tongava maro. Kasika ny asa fitandremana amin'ny herinandro te dia misy ny permanensa koa ny talata ny maraina ihany no misy ary ny alakamisy maraina koa toy ny mahazatra amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora sy sasany. Misy koa ny étude biblique amin'ny talata 15 Martsa amin'ny 7 ora sasany ariva ato amin'ny vieux temple. Ny tompona anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny sampana sekoly Alahady, ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra sy ny sampana tanora kristianina. Toy izao zany ny diary manaraka ny fampopivavahana amin'ny heriny anio Alahady 20 Martsa dia amin'ny 10 ora sasany any amin'ny temple du Salin culte franco-malgache. Ny Alahady 17 Martsa dia amin'ny 10 ora sasany any eto amin'ny vieux temple. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany maro dia maro ny asa no tantaraina tamintsika teto an-drany koa dia mangataka ny fialatsiny sahady nefa marika koa izany fa velona ny fiangonantsika. Dia manentana antsika hatrany tsy tsahatra hitondra mbavaka ny asan'ny fiangonana sy ny fikasarana tsara rehetra. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Ry havana fotoana manokana moa androany ary noho izany dia mandray vahiny isika ary arabaina manokana ny mpitandrina Josiane Ravelson mivady izay tonga manotrina antsika manotrina ny SVK amin'izao 2020 taona izao nitondra fampianarana omaly ary nitondra vatsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho antsika tamin'ity anio ity. Dia misaotra indrindra anareo izahay ary mangataka ny tompo mbola nafiny hery anareo hatrany mba azahoanareo matateraka izao adidy masina napetrany aminareo izao. Izy ene mbola hitantana anareo ary izy ene mbola ampitobaka be dia be ny fahasoavany. Azahoanareo mizara kosa amin'ny kristianina sy ny ondrin'Andriamanitra ny tenin'ny fahasoavana. Dia misaotra indrindra anareo ary dia maniry ny iverenanareo soa any amin'ny région parisienne indray ary mampamangy amin'ny fiangonana sy ny tafo FPMA manerana ny région parisienne. Misaotra tompoko. Androany koa dia misy ireo vahiny tonga manatrika izao fotoana izao. Mbola isy ny fiarabana manokana anareo dia ny solotenan'ny SVK nasionaly sy ny avy any amin'ny avy eto amin'ny faritany atsimo andrefana.
fa isika rehetra koa na iza izany tonga manatriketo ary tsy mpiara-mivavaka isan-kalahady nefa tonga na mandalo na onina dia angatahana mba hitsangana tompoko. Isika rehetra na izay natrika manokana izao fotoana izao na isika eny am-pitoerana eny izay izao vao tonga miara-mivavaka aminay eto. Dia faly izay miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny taonan'ny Toulouse ary indrindra manatrika izao fanimpom-pivavahana izao. Te hisaotra anareo izay satria hoy ny fiteny moa hoe nitavan'ny rahalahy mandranitra nitavan'ny rahalahy. Noho izany ny fiarahanareo niombona taminay tamin'izao fanimpom-pivavahana izao. Nampahery anay tokoa na amin'ny finoana izany na amin'ny firalahiana kristianina. Ka dia mitsodrano anareo izahay. Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anareo tonga soa eto ane ahatanteraka soa koa ny antony nahatongavanareo eto. Ary mbola hitantana sy hivimbona anareo mba ahazoanareo mahita ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva ary ahatsiarovanareo koa ananareo fahatsiarovana tsara ny amin'ny fandalovanareo teto Toulouse. Dia mampamangy koa any amin'ny tafo izay nevinareo, mampamangy amin'ny zanaky ny FPMA rehetra ary dia mitsodrano anareo koa izahay engany Andriamanitra mpirotsaka be dia be ny fitahiny ao amin'ny isam-batan'olona, ao amin'ny isa-tokantrano ary eo amin'ny sampana sy ny fiangonana izay nevinareo. Dia tsarovy fa na oviana nareo ny mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra tompoko, makasitraka. Izao dia tonga amin'ny fotoana manokana ho amin'izao isa-taona sy fankalazana amin'ny 520 taona ny FPMA izao isika. Koa dia mangataka ny filohan'ny tafo mba hiakatra ety, ny filohan'ny sampana SVK Toulouse, ny filoha nasionaly ny SVK, ny solotena ny SVK ny faritany, ary koa ny mpitandrina mpiahy ny SVK nasionaly dia ny mpitandrina Josiane Ravelson. Mbola andray fitenenana ny tsiraray avy fa mamela ianareo amaky kely izay voarakitra tao amin'ny ataontsika hoe ny tenin'Andriamanitra zaraina isan'andro ka nozaraina tamintsika tao amin'ny alalan'ny voatsarana fafy omaly asabotsy. Izao ny voasoratra ao, ny lohateny hoe ny haja tokony ho an'ny vehivavy. Tonga teo aloha ve ny Baiboly satara ny amin'ny zon'ny vehivavy. Efa ho 4 taona lasa zay dia nisy tovovavy iray nangatahana ho vadina lehilahy mpandova manan-karena. Noterena nambady azy ve ilay zazavavy? Tsia, fa noajain'ny fianakaviany ny fahalalahany. Andeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Hoy ny rainy. Dia hoy raha vehivavy hoe andeha aho. Genesis 4:20, andininy 7:20. Ny tantara ny amin'ny Rebeka izay nangatahana ho vadiny Isaka izany. Fahalalahana nomena ho an'i Rebeka fa tsy noterena anambadiny Isaka. Ao amin'ny obolana ny vehivavy dia ambara fa mahery, maleo tena ary samihetsika. Hoy ny voasoratra amin'ny obolana 1:30, toy ny sambo mipandranto izy ka avy any amin'ny lavitra nitondrany ny aniny, manome anina ho an'ny ankohonany sy anjara ho an'ny ankizivaviny izy, mihevitra sa izy ka mahazo azy, ny vokatry ny tanany nanaovany tanim-boaloboka. Nomen'Andriamanitra tsy ny faran'izay entitra tamin'ny vavan'ny mpaminany iray, ireo lehilahy tsy nanajany vadiny na nanolana tao amin'ny fianakaviana. Ezekiela 2:20, ny 10:10. Ny apôstôly Paoly dia manome antsika lesona lehibe momba ny fifandraisana manokana amin'ny mpivady rehefa nanoratra hoe
ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Ary roa koa izy momba ny vehivavy kristianina mpitondra tena, afaka hanambady izay tiany izy nefa ao amin'ny tompo ihany. Fifaliana maro toy inona ane no azo ny sorohana? Azafady, fijaliana maro toy inona ane no azo ny sorohina tsy anjo ny vehivavy? Raha mba niain'ny Baiboly ny lehilahy na ny olona nandritra izay 4 taona izay. Jesosy no ohatra mampiseho fitiavana sy fanokana tena tokony hananan'ny lehilahy kristianina tsirairay. Ianareo lehilahy, tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Ny isan-taonan'ny SVK moa dia atao amin'ny fotoana na ny herinandro aorianan'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy eran-tany. Azo ambara fa ny Baiboly dia mampianatra ny fanafahana ny olona rehetra. Fa ny Baiboly dia azo lazaina lohalalana teo amin'ny fitaizana sy ny fampianarana hanome fahafahana ny vehivavy. Dia omena antsika izay araka ny fandarana ny fitenena izao. Ampifaliana tokoa no iarabana isampana vehivavy SVK eto Toulouse antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Arabana manokana ny vehivavy rehetra izay vao avy nankalaza ny andro iraisam-pirenena izay natokana ho antsika tamin'ny herinandro iny. Ny voalohanteny dia ny fisaorana ny Tompo fa afaka fa noho ny fitiavany sy ny famindrapony dia mbola afaka nanao fiofanana, afaka mbola miaraka amin'ny voreto isika ankalaza ny anarany tamin'izay 20 taona nomeny ho an'ny sampana SVK Toulouse izay. Faly miarabanao manokana Pasteur Josiane tonga miaraka aminay eto androany sy nitondra ny teny amin'ny zoalady zao ary koa nampianatra anay omaly. Misaotranao koa Pasteur niaraka namolavola taminay hatrany am-boalohany ny lohahevitra izay novidiana tamin'ity 15 taona ity. Misaotra ihany koa anareo rahavavy avy eo amin'ny SVK iraisana nasionaly sy amin'ny faritany atsimandrefana, ny tafo Bordeaux, ny tafo La Réunion ary ireo solotena avy eo amin'ny fiangonana rahavavy katolika izay tonga manatrika eto ankehitriny. Ny Tompo manan-karipasoavana ane amaly izao fitiavana aso anareo aminay izao. Misaotra ny birao ny fiangonana, ny komity, ny sampana ary ny vondronasa rehetra nanoana sy nanampy anay tamin'ny fandrindrana izao fotoana izao. Misaotra koa ny ekipa teknika satria zareo no nafahana manao izao fotoana izao amin'ny alalan'ny YouTube ary misaotra koa ny nanoa izay manao ny traduction hatramin'ny omaly hariva tamin'ny fiofanana. Misaotra anareo fiangonana manontolo izay manotrana anay marobe androany satria inona tokoa moa ny ataonay, inona tokoa moa izahay raha tsy eo nareo miara-misara izao fotoana izao aminay. Ary farany dia misaotra ny mpiambana ao amin'ny SVK Toulouse izay mamaly ny antso am-pifaliana sy amin'ny fahasotoana hatrany raha efa misy ny asa apetraky ny Tompo amintsika. Eto dia mamela anareo hialatsiny sahady amin'izay rehetra tsy ho tonga lafatra ary mangataka amin'ny famindraponareo izahay satria mpanompo tsy mendrika tokoa ka manana amin'ny faharemenay sy ny tsy fahatateranay. Ankehitriny ary dia andesika hitodika kely hijery ny 15 taona ny lalovana. Tamin'ny taona 1770 no nitsangana ny sampana SVK Toulouse. Vitsivitsy ihany mikambana tamin'izany satria mpianatra ny ankamaroan'ny mpiangona. Ankehitriny dia efa mahatratra 70 mikambana eto amintsika ary isaorana ny Tompo izany fahasoavana lehibe nomeny ny fiangonantsika izany. Maro ireo rahavavy ny fandimby ny tondra sy nandrindra ny sampana ary amin'izoro toy izao ny sampana teny ho izy ireo.
koa misaotra ny tompo isika amin'ny fananana azy ireo, ny tompony mbola hitahy anareo hatrany. Misy koa ireo mpikambana izay tsy afaka manatrika androany noho ny antony maro samihafa, dia aopontsika kosa izy rahavavintsika ireo. Misy ireo mpikambana izay efa nandao antsika, tsy adio ny ireny rahavavintsika ireny, fa mijanona tompontsika hatrany. Nandritra izay 5 taona izay dia ny tompo tsikelikely ny asa sy ny hetsiky ny SVK teo anivon'ny sampana sy teo anivon'ny fiangonana. Anisan'izany ny fotoam-bavaka atao isam-bolana, satria tokoa moa ny sampana vehivavy kristianina dia sehatra hitoriana, hizarana ary hiainana ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny izany fotoam-bavaka izany dia atao toerana na amin'ny alalan'ny Zoom. Ny sampana vehivavy kristianina koa dia mandray anjara amin'ny fianam-piangonana, amin'ny fanomanana ny fitaovam-pivavahana, amin'ny fanaingoana sy fanadiovana ny trano fiangonana isaky ny Alahady voalohan'ny volana, ary amin'ny fanampiana rehefa misy hetsika ataon'ny fiangonana. Misy koa ny fanampiana ireo mpianatra, izany dia atao amin'ny Noely, amin'ny fanomezana ny panier étudiant, ny famangina sy ny fitondrana am-bavaka ireo rahavavy marary na trapahoriana, ny famangina ihany koa ireo nahazo fahasoavana. Ny hetsika hafa dia ny fanaovana ny vokatra indray mandeha isan-taona, ny journée détente ary ny bazar de Noël. Koa ho antsika rahavavy izay maniry anatevin-daharana ny sampana SVK dia ampifaliana tokoa no andraisana ianareo. Farany ny efa-tsikely, raha nieritreritra ny lohahevitra hoentina amin'ity 15 taona ity izahay, dia niainga tamin'ny fahitana, indrindra amin'izao fisian'ny valana aretina izao, fa simba ny tontolo iainana, simba ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika, simba ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ary indrindra simba ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Ny vokatra izany, araka ny fofanana nataontsika omaly, dia fampijaliana ny voahary, fampijaliana ny hafa, eny fampijaliana koa ny tenantsika. Koa ankehitriny ary manaingantsika indray ny tompo, hiverina amin'ny fototra dia ilay didy nomenantsika tany am-boalohany, izay hitantsika amin'ny Genesis 2:15 mivaky toy izao. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andray lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Koa ndao ary isika hitsangana sy hiezaka amerina indray ilay naharian'ny tompo izay tany am-boalohany, hitandrina sy kolokolo izany amin'ny fofeny fitiavana. Koa ny herin'Andriamanitra no anterantsika anatanterahana izany. Teo azy rerany ny voninahitra. Eme koa any filohan'ny SVK nasionaly ny fitenenana ankehitriny. Ny tompoko ampifaliana tokoa no iarabanantsika menakavy eto amin'ny mpiara-mivavaka eto Toulouse. Hoy izahay hoe mihatavy izahay mifanatrika, balika ny fonay mifankahita, sahika ny endrikay mifampitafo, ahavo am-panahy izahay mifampiresaka. Hoy izahay hoe fifaliana ao anay bureau national SVKI izay tarihan'ny pasteur Josiane Ravelson mivady, ny filompanampy mbola ralantomanana izay voakaikiny, ary ny avanareo no Andriamaro mivady. Manoloana izao vanim-potoana lehibe ivoriantsika izao dia tsy hainy tsy hisaotra voalohany indrindra an'ilay tompony zavatra rehetra, araka ny Salamo 7:7 manao hoe misaoran Jehovah hifanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaoran ny anarany masina. Misaoran Jehovah fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiana rehetra. Betsaka ny fampianarana izay efa niraisintsika omaly mbola teo koa ary naverimberina ary tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika, ary tsy azo atao miodina fotsiny ka ho dia tsy hita ny zavatra rehetra izay nilazaina maly, fa tena zavatra miseho ary zavatra miantra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka ny teny ifanampiny mba hoe tiako anampiana izay
dia le tena amin'ny bokin'i Jeremia toko fahafolo ny andininy fahenina sy fahomby folo izay manome mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra manao hoe tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Dia Jehovah nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny ary mamelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha vavy malala eto Toulouse, feno 20 taona no niorenanareo. Ary misy teny mahafinaritra be, teo moa izany dia ny teny hoe mahafinaritra be le teny soratra masina tetsy hoe atolory ny tenanareo, atolory ny fonareo mba ahazonareo le fanahy ny fanazavana izay nentin'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika rehetra, ka hitsangana ho fanazavana tahaka izany koa isika rehetra. 20 taona ho iaho no nanoloranareo tena ny fandray tanana ny ara-niasa, na dia samy mana fanomezam-pahasoavana samy hafa azy no miara-manao maso mitsinjo sy manana andro lava hanaova-tsoa. Tao ny firaisana satria teny iray ihany ianareo amin'ny Kristy, ka ny tanterahanareo ilay tenin'ny soratra masina manao hoe dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia tena iray ihany amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra, miara-mifaly amin'izay mifaly. Koa fifaliana ho izahay no manatrika etona izao fankalazana lehibe izao no tanteraka dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ary ny fahazotoanareo ny fanoloran-tenanareo izay ao anatin'izany fahasoavana noraisinareo izany. Ary mirary ny tsaran'izany mandrakariva eo aminareo ho feno fitahiana amin'ny androm-piainanareo rehetra. Anana andro maro hanaovan-tsoany, ka hahana be anana ny endry, raha mpianatra anana ny mahay, ka ananatra ho tojony mpakatoa. Izy tompony anafiera hatrany sy hivimbina anareo amin'ny asa izay niantsony anareo. Lasa izay ny 20 taona voalohany, ary mivelatra eo anoloanareo ankehitriny ny 20 taona faharoa izay mbola misy tanjo kotratrahana sy asa hafa ho tanterahana, ka mila fahavononana mitaky fahalava hahina. Iroso hatrany eny ianareo momban'ny fahasoavan'ny Tompo, ary amendrika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny asa rehetra atao sy hitoetoetra tsara amin'ny finoana amin'ny taona maro vaovao manaraka. Hoy ny teny soratra masina manao hoe ka na inona taonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, koa misoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Tsy maintsy misy ny fanenjehana ny amin'ny asa fanompoana atao, ny zavatra misafotofoto amin'ny fiainana, fa rehefa miorina ao amin'ny Tompo ianareo no sady mijoro amin'ny finoana masina, dia ilay Andriamanitra ray namorona ny zavatra rehetra, Jesosy Kristy izay mitondra fahazavana teo, izy no ampahery ianareo amin'ny lalana tsara, araka ny voateny amin'ny mpanao salamo amin'ny toko 7:30 manao hoe avy amin'ny Jehovah ny mahalava ny dian'ny olona, fa izy ny makasitraka ny lalany, na dia lava azy izy tsy mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy. Ianareo SVK eto Toulouse anie dia atoy ny voninkazo kotsanando, ka mihiratra ao anatin'ny sarotra, ho toy ny laingo tsy tako-dravina, ka misandratra ao anatin'ny hazavana. Koa ny amarananay izao afatra izao dia ny teny faneva tamin'ny zakabe atsika tamin'ny Oktobra 2020, SVKI fahanteo tahaka izao manao hoe vehivavy kristianina mikolokolo ny tontolony mba hahafaly ny tompony amin'ny fotoana rehetra. Ka
angatahiko ny vehivava rehetra, tsy ny ao anatin'ny sampana ihany. Izay mahatsiaro tena ny vehivava, mba hitsangantsika ianao an'ilay iha hoe izay makolokolo no manana ny soa, satria natao ikolokolontsika ary ny tenen'ny pasteur Élisée teo ilay izy amin'ilay obolona toko fahaika amby 3 tao, tena zany toerana tsara indrindra, toerana cerise sur un gâteau. Ny vehivavy manana anjara toerana tsara indrindra, koa mangataka atsika hitsangana hiaraka anao an'izay hira fa 7:7 ny 2 sy 4 dia afaka petraka eo. Mijoreto ny tena koriavana izay misolo tena ny SVK faritany etsy mandrefana filohan'ny sampana vehivavy eto amin'ny faritany etsy mandrefana. Manatitra ny araba feno fifaliana noho izao fahasoavana lehibe izay azonareo izao ry sampana vehivavy kristianina eto amin'ny tafy Toulouse. Feno 20 taona tokoa mantsy izao ny sampana vehivavy kristianina eto amin'ny tafy Toulouse. 20 taona ny asana sy nanompoana, 20 taona ny teizana ny finoana, ary 20 taona mbola hijoroana. Ny teny izay entiko anareo sampana vehivavy kristianina eto amin'ny tafy Toulouse dia araka ny hita ao amin'ny Korintiana voalohany toko 15, andininy 7:15 izay efa haitsika tsenjery tsara, manao hoe koa amin'izany ry rahavavy malalako miorena tsara, aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia Andriamanitra ny fiadanana ane hanafery ianareo mandrakariva ary ampijoro tsara trano ianareo mba ho tena vavolombelon'i Jesosy Kristy tokoa ianareo amin'ny androm-piainanareo rehetra ho voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Viavana malala, efa lava dia lava izay fa ataoko fohy ny teniko satria efa voalaza daholo ny zava-dehibe androany. Fa amin'ny anaran'ny fiangonana kosa no erabana ny SVK natratra ity fa 15 taona ny orenanareo ity. Zava-dehibe zany ary voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika. Izay no aoka ho tsarovantsika. Ny angaran'ny tompo ity tafy Toulouse ity androany dia betsaka ny solotena
nasionaly faritany manatitra atsika ary feno 5 taona ny sampany midika zany fa miasa ny tompo eto amin'ny fiangonana ry havana ary tsarovy lalandava ny fisaorana azy fa izany ihany no angatahany amintsika. Ka ny teny fampahirezana anareo dia manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Ampoanao ny fahasoavako, faneriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Dia afaka mitekintsika ho voninahitran'Andriamanitra. Mialoha ny trotronam-bavaka ny SVK Toulouse zany a, tsara ihany mba hijoronareo solotena izay tonga. Ka dia tononoko tsirairay a, dia ny SVK national. Nareo mivady moa zany tonga eto dia angatahana mba hitsangana tompoko sy ny solotena. Tsika mandray azy dia mba mitehaka tompoko misaotra. Ny SVK avy amin'ny faritany nisy maromarona avy amin'ny Bordeaux. Angatahana mba hitsangana nareo tompoko. Miaraka amin'ny vadinareo koa izay tonga manotrona anareo. Ary tsy ambanin'izany koa dia misy solotena avy amin'ny SVK La Réunion izay eto amin'ny faritantsika tonga koa mamangy antsika dia miarahaba azy tsika. So misy adino? Misy adino? Eny ary zao dia mangataka ny vehivavy rehetra mba hitsangana tompoko. Hivavaka ho anareo zahay. Tompo misaotra anao zahay noho ity fotoana nomenao anay ity izay ahatsiarovana ny fitondranao tsara sady mahasoa. Andriamanitra mahatoky ianao ary tsy mba mandao ny olonao ary tsy mamela ny asanao tsy androso, tsy ho tanteraka. Misaotra noho amin'izay 5 taona izay ary ankalazainay sy derainay ianao satria ny asa tamin'ny fomba miafina sy tamin'ny fomba miariary koa na nehoanao marimarina fa eto amin'ity fiangonana ity ianao ary manatanteraka ny teny fikasana. Misaotra noho izay 5 taona izay ny tantananao ny sampana ary ireo mpikambana izay nampitomboinao nanampinao isanandro mahatonga azy mahatratra ho 70 mahery kely amin'izao fotoana izao. Dia rainay ianao ka ianao lay nitondra tamin'ny lasa nametrahanay no avy koa ka ianao neny mbola ampitombo hatrany hatrany ny fiorenana tsara eto amin'ity sampana ity. Ianao nampivelatra ny ambaindainy ka mbola nampinao isanandro, isan-kerinandro, isam-bolana ary isan-taona ny isan'ny mpikambana ao anatiny izay sady kolokoloina, hitombo, hijoro vavolombelona no ataonao koa ho fiasana mahatoky ampandrosoana ny ambaindainy ny fanjakanao. Dia mivavaka aminao zay ny azahoany ity sampana ity mivelatra tsara ka hamirapirata ny voninahitra ao satria natsanganao fanasina sy fahazavana eto amin'ity tanàna sy eo amin'ny fiangonana izy. Ninona ilain'izao sampana izao, ninona ilain'ny tsirairay, ninona ilain'ny isam-pianakaviana dia arotsay manontolo tompo fa tsy mba Andriamanitra ny tapatapany ianao fa Andriamanitra ny fahafianoana. Dia anao nidera ny aja ny voninahitra ny amin'ny lasa ny amin'ny ankehitriny ary ny amin'ny hoavy nyity sampana ity sy ny fiangonana izay nametrahanao azy. Mivavaka aminao koa izay ho an'ireo havanay izay tonga avy lavitra manotrona izao tahaka ny vimbinanao azy tamin'ny mandroso ny vimbinanao azy koa ny verina ary dia anao rery tompo ny fisandratana amin'izany rehetra izany. Dia amin'ny anarantson'i Jesosy Kristy. Amen. Mazo mipetraka isika. Ya, mialatsiny fa ninambarano misy latsaka mialatsiny nanadino. Manatrika antsika tokoa ny solotena ny FKMT, fiangonana katolika raha vavy zany. Zava-dehibe zany eo amin'ny fampiraisana ny mino. Ka dia atsangana koa ianao mba ho arabainay ary indrindra orariana soa.
Tseo. Aitseto itseto tsy niaraka tamintsika izy. Ia. Ka dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amaranana azy dia izara video kely ho antsika ny sampana SVK dia avy eo anao ny hira faneva amin'ity taona 2024 ity. Ny anaranao Jesosy masandratra. Ny saotra, ny dera, ny voninahitra, ny aja ambony indrindra. Ny fanjakana mandrakizay dia ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Andriamanitra mendrika deraina mandrakizay ny anaranao. Mendrika deraina mandrakizay ny voninahitra. Tsy ho takatry ny saina mandrakizay ianao. An'izay dera dia mendrika ny dera sy mihaja sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika ny dera sy mihaja sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Fatsara anao, magaga tsara anao, tsisy mitovy aminao. tsisy toanao. Tsisy toanao, fatsara anao, magaga tsara anao, tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao, Tompo izany fiderana vokatry ny trano. Antsika rehetra ho hiaraka hira hoe mendrika ny dera sy mihaja sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika ny dera sy mihaja sandratra ny tananay. sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Fatsara anao, magaga tsara anao, tsisy mitovy aminao. Ambara hoe tsisy toanao. Tsisy toanao, tsara anao, magaga tsara anao, tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao, raio. Andriamanitra mendrika ny dera mandrakizay ianao. Araha sandratray zao hiro zao hiderana ianao. Mendrika ny dera Irao miflorety zany hiro zany. mihaja Asandrato ny tananao. sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika ny dera Sy hihaja. sandratra Ny tananay ho anao voninahitra. magaga tsara anao,
tsy misy azo ampitaina aminao, tsy misy azo arina aminao, na inona na inona na iza na iza, tsy misy ohatranao mandrakizay Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, ianao ilay alpha sy omega, ilay fiandohana sy fiafarana. Eo ampelantananao ny fahefana rehetra Andriamanitra. Tsangana ny sampana vehivavy.
Tonga eo amin'ny fotoana mifanatitra itsika zao ry havana, koa tsaroa fa izay manome am-pifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Ataontsika ny rehefa voatondro dia rehefa vita ny rakitra dia ajanona ny hira. Mipetraka amin'ny fiangonana. So tsika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana izay ampahirizana ireo havantsika izay nidonam-pahoriana. Ireo fianakaviana rotonta mba hiakatra ity tompoko azafady. Eny ry menakavy manoloana anareo eto ny fiangonana. Amin'ny mahatena iray antsika, marina loatra izay voalazan'ny razana hoe ny varavarana ny voahana anao nareo ny fahoriana dia rahantsika manana.
Amin'izao fahalasana ny ray aman-dreny izao, ny kolokolona na be, dia misy fahabangana tokoa eo anivon'ny fianakaviana. Mahatsapa izany ny mpianakavy ny finoana, ary dia maneho ny fiombonana aminareo. Ary akoatran'izany anefa, satria isika manana fanantenana lehibe ao amin'ilay efa maty, nefa nitsangana tamin'ny maty nandresan'ny fahafatesana, dia te hampahery anareo zay ka indraminay. Izay voasoratra Paoly apôstôly eo amin'ny Tesalonianina 2:2, ny 9:7 sy 7:7, manao hoe: Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika, zay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavany, ampionona ny fonareo ane, ary ampahery anareo anao zay asa tsara rehetra, na amin'ny asa na amin'ny teny. Tiantsika ny tompo. Ary zany fitiavan'Andriamanitra antsika zany no mampionona antsika, na dia lasa aza reo ray aman-drenitsika, satria fantatsika fa ao amin'ny Jesosy Kristy dia tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany, fa varavarana kosa idirana ho amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay ny fahafatesana ara-nofo. Zava-dehibe ny mahatsiaro zany, ary indrindra ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, fa izy Andriamanitra mihitsy ny mampionona antsika amin'ny fampiononana mandrakizay, ary manome antsika ny fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavany. Tsy miova Andriamanitra, tsy mivadika Andriamanitra. Ny tany sy ny lanitra ho levina, fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levina. Ary ny tany sy ny lanitra ho levina, fa izay velomin'ny tenin'Andriamanitra kosa dia miaina ny fiainana mandrakizay. Ka dia izy ane ampahery anareo, izy ampionona anareo, ary izy ane atanteraka zay rehetra tokony anareo, mba azahoanareo mitory ny fandresen'i Kristy, ary azahoanareo mandray ny fampiononana feno sy tanteraka ao amin'ilay tiantsika, sady tiantsika hatramin'ny farany. Mangataka ny fiangonana mba hitsangana. Ivavaka isika riavana. Tompo misaotra sy midera mankalaza ary manome voninahitra anao zay. Efa nampianarinao zay hisaotra amin'ny zavatra rehetra, nefa fantatrao fa sarotra ny misaotra amin'ny fotoana ny fahoriana. Ankehitriny nampahirezinao tamin'ny teninao zay, nampionononao tamin'ny fahamarinanao zay, ary natsanganao tamin'ny herin'ny fitiavanao zay, misaotra noho zany. Dia apetraka aminao reto namanay reto, manoloana izao fisarana tany izao. Ianao no nasitrana ny fery rehetra, ianao no ampionona sy ampitony ny fo, ary ianao no ametraka ny fiadananao ao amin'ny sainy sy ny fony, mba azahoany miorina tsara amin'ilay fanantenana velona ao amin'ny Jesosy Kristy, satria efa maty ianao tompo, ary nitsangana tamin'ny maty, dia azona iantoka kosa fa iza na iza maty ao aminao, dia atsanganao araka ny teny fampanantenana. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny fianakaviana, tsy zay manatrika eto ihany, fa ny fianakaviana manontolo mihitsy, ianao tompo amanginy tsiraray avy, anome azy reny zay ilainy, azahoany mitraka, ary azahoany mandroso amin'ny fanantenana ho amin'ny mandrakizainao. Dia ny fahatsiarovana reny ray aman-dreny, nandao anay reny eny, aoka ampitodika anay aminao, ilay tompony finoana sady mpanefa azy. Ianao lay efa mahatanteraka sy nahatanteraka amin'izy reny ny fanomezana azy ny fitsarana feno, rehefa nahatanteraka ny fiazakazany tety izy. Tompo, sambatra ho ianao ny maty dia ny maty ao aminao. Tompo, mangataka aminao zay, aoka zany fahasambarana zany, no hitazananay sy ahatsiarovanay ny havanay, ka andraisanay ny fampiononana feno. Misaotra fa mahay manao mihoatra noho izay nangatana amin'izany vavaka izany ianao. Anao ny dera ny aja ny voninahitra, aoka kosa ho anay ary ho an'izao fianakaviana izao, ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Dia ankoatra zany ry izy mianakavy, dia fantatsika moa fa amin'ny maha-olona tsika, dia misy ny teny izay ampitaina ihany. Avy amin'ny fiangonana manontolo, avy amin'ny tsirairay, misolo tena azy rehetra aho. Ka dia maneho aminareo ny fiaraha-miory, fa indrindra mampahery anareo, mampionona anareo, arengany Andriamanitra ny fahasoavana, anomana ho anareo fifaliana, anomana ho anareo fahatretrehana,
ka dia izy ilay mahay navaon'ny zavatra rehetra anavao anareo koa amin'ny finoana ka engany ny fahalasana ny ray aman-dreny tsy ampiato ny lalantsika amin'ny fanaranan Kristy fa kosa ampirisika atsika androso hatrany hatrany satria malatoky ilay efa mitantana ny fiainantsika isanandro ary efa nandray ny avantsika ho ao amin'ny fitsarany mandrakizay dia aza misosoka lelontsony tompoko. Ankoatran'izany dia misy ny fomba zay nilovantsika tamin'ireo zoky ray aman-dreny tany aloha dia ny fandraisana anjara amin'ny fomba hita maso ny amin'izao entamavesatra zay miatra aminareo zao. Tanterahana zany tsy afaka mandroso ety zahay fa ho antsika kosa zany misy kitapo anankiroa misy ny anaran'ny fianakaviana rotonta ametrahantsika ny feham-pihavanana izay nomanitsika ho fandraisana anjara amin'izao fahoriana izao ka dia raisy tompoko fa ny fonay mameno zay tsy tanteraka amin'ny valopikely izay nomenay fa ny fanirianay kosa dia engany ka ny fifaliana indray no iarahantsika amin'ny ho avy mba voninahitra Andriamanitra ray dia mahireza tompoko. Misaotra ny fiangonana, misaotra nareo mpiara-mivavaka tsirairay avy tompoko izay. Amin'izao fijoroanareo manoloana ny fianakaviana izao izay manjo fianakaviana hanamozana reny niteraka, ray niteraka, dabisy rehiray amin'ny fianakaviana. Misaotra anareo tompoko fa tsy nonona tamin'ny fijoroanareo ianareo mbola narahanareo teny fampahirezana, teny fampiononana anay, nizaranareo tenin'Andriamanitra, nitondranareo am-bavaka dia tena feno tokoa tompo fa tsapanay fa mahery tokoa izay ary mionona tanteraka. Tsapanay tokoa fa lalany mikandrefa-baravarana ny anay ka ny varavarana ny voana no anay ihany tompoko fa fahoriana dia raha mizaka ary nivoaka tamin'ny varavaran-kazo izy ka niditra amin'ny varavaram-bato mba hiandrasana ny fitsinganan'ny tenany Martsa inotsika kristiana lazain'ny pastera ray aman-dreny mpitandrina teo. Misaotranareo ihany koa fa mbola narahanareo vola aman-karena ho nera be ny lany tompoko. Andriamanitra ny ampitombo 10 hoe ny paosiny voan'ny vola. Tsara levenana ny maty ary enikajy ny velona tompoko. Misaora tompoko. Mbola manatitra ny fisaorana ihany koa tompoko satria ny fisaorana hono dia toy ny fary lavavany ka tsy lany amamina. Be dia be ny zavatra nataonareo tamin'ny fianakaviana koa tsy tsako ny vao manadino izay fa hitelona kosa ny vao mahatsiaro. Ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane tompoko hamaly fitianareo. Misaotra tompoko. Fiangonana. So tsika riavana dia tonga amin'ny fotoanan'ny vavaka fangatahana ka mangataka ny tompona anjara na tanteraka izany. Mbola iray vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ho, misaotranao izahay fa afaka miantoraka eo an-tratranao, hitalao aminao ary vavaka. Indreto ary izahay zanakao, mivavaka aminao izahay,
ho an'ny izao tontolo izao. Marary avokoa izao tontolo izao, Jesosy a. Marary ny vatana, ny salama ny fo, marary ny saina. Tompo tsara indrindrao, efa vitanao, ary nefa niraisinao ny aretiny izao tontolo izao. Fatantano ary tazomin'ny tananay, andray ny fanasitranana feno avy aminao, Jesosy io. Andriamanitra tomponay io, mivavaka aminao izahay, ho an'ny vehivavy rehetra maneran-tany, mba ho vehivavy feno fahendrena, satria ianao Andriamanitra dia nahary ny vehivavy ho tsara. Ary zany fahendrena izany Tompo, manosika anay vehivavy, anana ny fahatahorana anao Andriamanitra. Vavaka aminao izahay, ho an'ny vehivavy rehetra izay tonga etona. Tompo malala ho, mba ho vehivavy manaiky hiova izahay, vehivavy manaiky ho tefeny teninao, vehivavy manaiky ho amboarinao. Ary zany indrindra Jesosy, no hitondranay ny ankohonanay, ny fianakavinay, ny taranaka fara mandimby ao aminao, anika manova ny tantaran'ny fiangonana izahay, satria tafatoetra ao aminao ny fonay. Mivavaka izahay ny amin'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Matsiaro ireo ombolomba hosotrao, ny mpanomponao marobe izay mahafony aina, hitory ny vaovao mahafaly. Tompo malala ho, tafio ny herinao ireo nantsoinao Andriamanitra, ny mpitandrina ireo rehetra izay voahosotra, hanambara ny fahatsaranao Andriamanitra. Omeo hery izy ireo Tompo, ary tazoma amin'ny tananao mahery. Ianao no ameno ny fanahinao masinao anatin'izy ireo mandrakariva, mba hahafahan'izy ireo hanambara ny marina, ary dia ny teninao ka ny teninao iririany, Andriamanitra no tirina. Matsiaro manokana izahay, ny tetikasa V3 eto amin'ny FPMA Manontolo. Fiangonanao izahay Andriamanitra, ary ianao Jesosy dia maniraka anay, hiantahanta amin'ilay Andriamanitra ray izay tompony vokatra. Mangataka izahay ray io, fa be ny vokatra, nefa ny mpiasa tena vitsy. Mbola betsaka ny fiangonana FPMA izay tsy mbola manana mpitandrina matianina. Andriamanitra tomponay io, ianao ny mahalala ny fotoanany, ianao ny mahalala ny olonao izay tendrenao, hitory amin'ireny fiangonanao izay tena mahatsiaro, fa tena tsy manan-kiandry satria tsy manana mpitandrina izay mamoky azy ireo ny teninao isanandro isanandro. Omeo anay vahoakanao kosa Tompo, ny fo manaiky, ary indrindra Tompo, tena manohana ireny mpanomponao ireny, ary ho fantatray vahoakanao marimarina, fa tsy karamaina ny mpanomponao Tompo malala ho, fa velomina izy ireo, mba hamelona azy ireo izahay Andriamanitra, ary tena melona amin'ny lafiny rehetra. Tompo tsara indrindra ho, manankina feno eo am-pelatananao ireo madinikao, betsaka izy ireny Tompo maneran-tany, ary tena ao izay tena fadiranovana Tompo malala ho, tsy manan-koanina, tsy manan-kosotroina, tsy manan-kitafiana, ary tsy manan-kialofana. Andriamanitra, ianao rehefa mahita an'ireny tendy mihotsankontsana Jesosy ny tsinainao, zahay Jesosy aza vela hijery fotsiny, fa tena mba ho hitanay ao anatin'ny tavana izy ireny Jesosy, ny tavanao, ka hanosika anay, anao izay vitanay Tompo malala ho. Andriamanitra, misaotra ny amin'ny vinanao, ilay vina tsara indrindra, ny ananany fiangonanao ny trano, hivoriana, hivavana, ary tranonao Andriamanitra izany. Anisan'izany Tompo ny FPMA eto Toulouse, sy ny FPMA La Réunion. Andriamanitra Tompo, indreto izahay fanaka voafidinao, andrafitra ny fiangonanao, hamasino izahay, ary amarino izahay,
tompo malala o ampitoera ao anatin'ny foninay le fitiavana agape ahafantaranay marimarina fa nomenao izao tontolo izao ilay sarobidy indrindra tao aminao Andriamanitra dia ny zanako ilay tokana omeo anay koa tompo ny fahafoizana ho anao Andriamanitra ary ampahafantaro anay fa mpitantana ihany izay amin'izay rehetra omenao anay tompo ka omeo anay ny fahaizana mandanjalanja izay tokony atao ary indrindra ny anome ho anao Andriamanitra izay efa natokana ho anao tompo malala tsara indrindra o Endre izany firenenay tompo firenena tena nofidinao ary mivavaka izahay ho an'ny malagasy tsy vaky volo tompo tsara o enganeka mba tena vonto ny filazantsara tokoa ny firenenay ary toetra ao ampony malagasy izany filazantsara ilay vaovao mafaly dia ianao Jesosy Kristy tompo izay mpamonjy ary mpanafaka tompo misaotra ilay amin'ny azo fijalianao fa ny herin'ny azo fijalianao Jesosy no nanafaka ny fisarana rehetra koa omeo anay malagasy tompo ny firaisan-kina ny firaisan-tsaina ny fo miombona amin'ny zavatra rehetra ary tory anao zahay na amin'ny fiainanay manontolo ary zahay izay malagasy ety ampitan-dranomasina tompo tsy navelanao andehandeha ty foana izahay mba ho fanasina sy fahazavanao Jesosy Kristy tompo zahay ka hitondranao eny amin'izay rehetra lay anay satria maizina efa heniky ny etraketraka izao tontolo izao tompo ity toerana ipetrahana ity fa izahay kosa tompo mba ho baiboly mivelatra amin'ny manodidina anay any ka ny vahoaka frantsay Jesosy tena hitodika aminao iverina aminao Andriamanitra mivavaka tompo ho an'ny kristianina rehetra maneran-tany indrindra amin'ny amin'izao fotoanany karemy izao Jesosy mba tena andinitena ny tsirairay avy ary tena mba iverina aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana marina ary koa tompo averina amin'ilay fitiavana voalohany izahay betsaka Andriamanitra tomponay ny tianay angatahana nefa votsany vavany mpanomponao ary te hiombona izahay ho mariky ny fiombonanay fiangonanao dia tambatray izany vavaka izany tompo amin'ilay vavaka tsara sady fenina ampianarinao Jesosy Kristy tompo ny mpianatra fahiny ka manao hoe rainay eo izay nandanitra ho amasinany eny anaranao ho tonga eny ny fanjakanao hatao eny ny sitraponao ety an-tany takana nandanitra omeo anay anio izay anina sahaza ho anay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay raza mitondra anay amin'ny papana fa manafanany amin'ny razy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sikariavana fa tanteraka soma tsara ny fotoanantsika androany meloa ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika eo mpitsanganana ny rehefa voatondro. Melony afatra sy ny tsodrano manatitra ny fisaorana antsika naharitra tamin'izao fotoana izao fa ankalazana amin'ny fahadimy amby roapolo taona moa izao ary dia niombona tamin'ny SVK isika naharitra teto ary dia misaotra antsika amin'izany noho ny fotoana izay nandroso dia tsy misy ny fampianarana katekomena androany ariva ho
ho an'ny katekômena zany a tsy misy ny fampianarana katekômena androany ariva. Dia izao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mangataka aminareo mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra tsara amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ahatanteraka izany raisy ny tsodrantonona amin'ny anaran'ny Tompontsika. Ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ary ianareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Matoky ilay ny antso anareo, izy mahatanteraka izany amin'izay matoky azy. Amen. Ny andininy faharoa. Taonan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manontony Tompo.